fa anisan'ny lalao nandrasan'ny maro ihany koa teny amin'ny kianja Maky kosa indray izy ity tamin'ity androany ity lalao tafiditra ao anatin'ilay hetsika rugby tsinjaka be afabela nanolona ny US Anakato fotsy ary ny FTM Manjakaray tamin'ity lalao ity resiny Dakar tamin'ny 7 no 13 ny US Anakato fotsy. Fombazana tanteraka ny an'ny mpikarakara ny rugby tsinjaka be teny amin'ny kianja Maky androany tontolo. Samy nahazo ny anjarany na ireo mpakafy ny taranja baolina lavalava na ny mpakafy ny Black Natias Jean Aimé. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tanteraka soma tsara andian'ny faharoa teo ary ny sakatsakana kely nataon'ny namana. Teny soratra masina manao hoe oray ihany izy rehetra. Izay ny tanjona atao anatin'izao zavatra izao. Oray ny mpilalao, oray ny mpitantana, oray mpakafy. Mbola isy ny andiany manaraka. Mbola ho avy ny andiany fahatelo taona 2024. Teo amin'ny taranja baolina lavalava dia afabela tamin'ny US Anakato fotsy ny FTM Manjakaray. Resin'ny FTM tamin'ny 7 no 13 ny US Anakato fotsy. Lasany Dakar araka izany ny iray tapitrisa ariary natolotry ny mpikarakara. Samy nahazo iray tapitrisa ariary avy koa tamin'ny mpikarakara ireo filevana efatra nahazo fandresena tamin'ity lalao ity eniny ariary avy kosa ho an'ny resy. Ny Masandro maty teto no nampalahelo. Afa-po tanteraka izay rehetra tonga teny amin'ny kianja Maky androany. Nampanantena ny mpikarakara fa tsy maintsy isy ny andiany fahatelo ary ezaka izy ireo hanao ny tsaratsara hatrany.